Fatahorinan'ny fandanina ny fitsipika ifampifehizana anatiny sy ny tetibola mifehy azy dia efa mirosa ao anatin'ny fanangonana ireo antota taratasy ho an'ireo voakasiky ny raharaha tao anatin'ny taona 2010 sy ny taona 2010 ny eo anivon'ny voamera manokana misahana ny fampitsorakeliko amin'izao fotoana izao. Mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra mahakasika izay ary ny sekretera jeneraly ny ministerin'ny fitsarana Andriamatoa Emile Andrianasolonjanahary. Raikitra sany dia voalaza amin'ny ordonnance 2012-004 dia anisan'ny lazaiko fotsiny reto maromaro reto ataoko amin'ny teny frantsay izy ngamba statut prononcer l'amnistie large de plein droit, statut prononcer l'amnistie sur requête après avoir été instruite par les FFM, notifier la décision constatant l'amnistie à l'intéressé, dresser et publier la liste des bénéficiaires au siège de la Cour suprême et au journal officiel de la République. Raha amin'ny ankapobeny zany dia zao hoe amin'le amnistie large de plein droit izy io mizara roa, misy tsy nivoalaza tany amin'le fitsarana zany zay dossier efa voatsara zany tsy voalaza tany hoe amnistie io raharaha io dia anjaran'ny zareo no miprononcer an'izay hoe efa amnistie io fe io mazava ho azy zany ho talohan'ny 2009 mety efa dossier efa voatsara be dia be niano fa tsy holazaina le izy dia reny tsy mbola tsy nisy ny loi d'amnistie satria ty vao 2012 reny zany tsy maintsy miakatra ao aminy ilazany hoe feotry nyty zavatra ty amnistie na tsy amnistie zay le napatoka ministère hoe alefa aty daholo ny dossier 2002 ka hatramin'ny 2009 zay tokony mety azo amnistie. Dia ny faharoa le hoe le olona mangataka le amnistie sur requête zany zay efa dossier avy any amin'ny FFM nataon'zareo fanadihadiana tany dia alefa any amin'ny commission spéciale io amoahany didy hoe